Alleloia. De amin'ny firenena lehibe indray ary lasana babalala no ihaona amintsika amin'izao fotoanana izao a. De faly be indray ny tenako a mihaona aminao eto amin'ity androany ity. De sady manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy zay tratrantsika eto androany a. De faly aho mahita anao ary matoky sy mino aho fa tsy halamainay tokoa ianao amin'ity androany ity fa samy ahazo hery tsika anatin'izao fandarana. Fandarana zay rano am'fandarana vavaka fiambenana zay rano am'fandarana andramaka izao a. Ny akiradio a, ny mpikambana atanatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe zay maresy zay miaraka amin'ny mivady matototra an'izao fandarana zao de miarahaba antsika rehetrarehetra. Ny fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy de matoky sy mino aho fa raha androany no vao tonga eto a de resy lahatra tanteraka fa tsy kisendrasendra nahatongavanao teto a. Fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao a. Koa de mahareta hatramin'ny farany raha lasana bavimalala. Mahita hatramin'ny farany fa misy hafatra ho voarainao eto a amin'ity androany ity. Koa de mahereza de mahatanjah. Tsy ho very maina akory zao fotoana laninao hoe hiaretanao torokely eto zao a. Fa de miarahaba anao ary de raha androany no vao tonga eto de aza mihafahafa miaraka aminay a. Aza mihafahafa mandray anjara anaty commentaire sy ny sisa any a fa antsika rery ty fandarana ity de mahereza de tahiny Jesosy. Alleloia. Raha mavesabesatry ny ady ianao a de hanamaivana anao anie ny tenin'Andriamanitra androany. Raha nonanoana ianao a, nonanoana ny fanahinao a de hamoky anao anie a ny tenin'Andriamanitra zay ifampizaratsika eto a raha lasana bavimalala. Alleloia. De tahiny tompo ihany koa nareo zay efa paketo a. Androany a ampianareo kely ahako fa ny zavatra hitako aty aloha de rahalahy Jonathan no niditra voalohany. De tsy haiko na rahalahy Jonathan na ranabavy Rodine fa rahalahy Jonathan no hitako eto a de ato amin'ny ilany indray ohatry ny ranabavy Rodine ka de ho tahin'ny tompo manokana re nareo menada. Andriamanitra manakay pahasoavana anie a hamoky a fahasoavana ny fiainanareo. Alleloia. De tahiny tompo rahalahy Jonathan, ranabavy Erika, ranabavy Rodine, Marie Jo, tonga soa daholo a. Isika tsirairay avy a mahareta hatramin'ny farany Verselina, Selina Nathalie, Rodine Marie, artisanay de Madagascar, Yama, Itody Raonisoa. Alleloia. Tonga soa daholo a. Kadaka, Rodine, Angela, Erika, Kotre Camaradin'i Jesosy, Melovely, Tsiriamboara Miel, Maman Valentina, Lantinirina. De tahiny tompo a Yama, Yando Andry, Roly Anisa, tonga soa ihany koa Charline, de tonga soa ihany koa Tojo Mikael, de Marie Jo, de Felina Rakoto, Eliana, Soameva, tonga soa Razana Monika, Faliray Ritovo, tonga soa daholo a isika tsirairay avy. Verselina, Fambeazana Fitahina, Fintso, de ao ihany koa Elizabeta, Terira Albenja, de ao ihany koa Kodaleonisy Olgaranoroso, tonga soa daholo a. Tsy afaka manao partage hony a ranabavy Elizabeta fa tsisy connexion, tsisy olana ka tsisy tsiny mihitsy fa hatratio fa na za koa ary manao partage de tsy afaka manao partage hony a tsy haiko. Efa mahazatra zay a. Sandola Nirina, tahiny Jesosy, Erika, Noely Fanto, tahiny tompo a Berta, de misaotra ny Sandola mitagehan'ny Gigi Carla. De ao ihany koa Mampionina sy Maman Valentina, Kadaka, tonga soa daholo nareo. Faly be zay mahita anareo a. De mahereza de mahareta hatramin'ny farany. Androany moa tsika de araka amin'ny ranabavintsika Lovely Tina, izy nivavaka fanombohana. De nitondra tenin'Andriamanitra androany a de ranabavintsika Razana Monika ary nivavaka amin'ny firenena de ranabavy Sandola. Reo indray ny ekipa iaraka amiko eto androany a. De mahereza ary nareo a. De tahiny tompo a Itody Raonisoa sy Nambinitsoa, Malala Rakoto a, Rakoto ngamba le RKT a, de Nirina Rodriguez a, tonga soa daholo a isika rehetrarehetra. Ivavaka ary tsika, ivavaka avy hatrany ho an'ny fandarana metraka izao fotoana zao ampelantanan'Andriamanitra satria zava-dehibe ny ametrahana zao ampelantanan'Andriamanitra. Koa andao ary a ampandrosoantsika ny anabavintsika Lovely a avy eto Frantsa. Izy a no ivavaka ho an'ny fandarana ametraka izao ampelantanan'Andriamanitra. Tahiny tompo a ranabavy Lovely a anao a ny fitenenana.
tahiny jesosy pastera dia tahiny tompo ihany koa isika mpiainy tsirairay avy dia mbola hiara hivavaka ary sika ry rainay tsara sady masina indrindra izay any an-danitra ianao ilay Andriamanitra tsara, ianao ilay Andriamanitra marina be fitiavana be indrafo dia tsy hainay Jesosy malala tsy misaotra anao koa dia misaotra anao zahay Jesosy malala misaotra zay fa mbola novonjenao indray, misaotra fa mbola nafanao indray zahay, mbola nomenao tombonandrom-pahavelomana koa dia izao trapamonjeny eto izao indray amin'izao rasy fotoana izay mbola hoe afanay miambina izao indray, fotoana izay tsy avy amin'iza tompo malala fa avy aminao rery ihany koa dia faly zahay Jesosy satria ataonao mivoaka mpandresy hatrany izay tsirairay avy reto dia mino koa tompo malala fa ianao dia faly any amin'ny toerana misy ianao any satria tonga eto indray reto zanaka malalanao reto tompo malala ho vonona andre teny fampaherezana avy aminao Jesosy vonona hiain'ny hafatra ao satria mangetahetanao izay tsirairay avy reto Jesosy koa dia mitenena tompo malala mitenena fa efa vonona ny foa mampananay satria tonga mifonay sy ny herinay manontolo zahay koa dia aza vela izy diso anjara amin'izany teny mamy avy aminao izany tompo malala dia ianao malala ny mombanay tsirairay avy, ianao malala ny toeponay tsirairay avy tompo malala koa dia irao Jesosy ny fananao masina hiasa, irao ny fananao masina ho tonga mitoerana misy anay tsirairay avy dia mamangianay tompo malala amin'izao fotoana izao fa efa vonona ny ara-pananay ka tia hitanao zahay Jesosy dia ilainay ny fanatrianao Jesosy malala, ilainay ny fanahy masinao hiasa ampiteny indrindra mpanomponao izay izara amafy an'izany voza hoentina eto amin'izao fotoana izao Jesosy indrindra mpanomponao izay hoe amelabelatra n'izany teny izany dia mino koa tompo malala fa andrakotra ny amin'ny ranao masina ny connexion-nay tsirairay avy ianao indrindra fitaovana izay ampiasanay eto dia aza vela isy anakereto Jesosy ny asan'ny satana rehetrarehetra ny devoly izay mitady alelingelina amin'ny fanatontosana izao fandaharana izao dia mino tompo malala fa fotoana rehetra izay ataonay eto anio dia voninahitry ny anaranao rery ihany eny tompo dia misaotra ray malala, misaotra Jehovah tianay masina indrindra dia aleloia voninahitry ny eo anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, aleloia, amen. Alleloia. Misaotra betsaka, misaotra anazy tsika tamin'izany vavaka matsiro tena mamy dia ho tahiny tompony ianao ranabavy Lovely dia sous officialy Nicomanina tahiny tompo daholo bonsoir Nicomanina, ça fait toujours plaisir de vous voir parmi nous comme tout comme Mireille Gros si elle est là aussi, Lina Rodriguez, sous-officialy Jessica Patitsi, Andonia Suzelle, miara Sonerina dia misaotra antsika ihany koa le manao an'le famotinana kely amin'ny teny frantsay satria efa misy vahiny mba mijerytsika eto ary manao efa mangetaheta foana ny tenin'Andriamanitra zareo dia misaotra antsika, misaotra mampino aloha nanao an'izay maly dia saotra antsika koa mampino raha mbola nanao an'izay moa raha misy koa manampy mampino nareo mamitiny dia isaorana n'Andriamanitra daholo zany satria zava-dehibe daholo asan'Andriamanitra daholo zany un sous-officialy zay koa zao vao androany vitako teto dia tonga sous-officialy dia valibe zay mahita anao dia fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy dia ao ihany koa i Razana Monika, Jessica Patitsi, Antonina Suzelle, Namintso Macrine dia Yama dia tahiny tompo koa contre camarade Jesosy fambeazana fitahina Frangina Condrina tonga soa daholo isika tsirairay avy ndao ary avy atrantsika aloha dia andao hieno hira aloha tsika dia anatin'ny teritsika hieno aka baiboly aka toerana tsara satria hitreto ranabavitsika Sandola hitondrantsika anaty tenin'Andriamanitra ndao ataontsika ty raha mahafinaritra ty dia meno finaritra tsika rehetra fitiavan'Andriamanitra natoy izao azy sy ianao fahasoavan'Andriamanitra natoy azy izao sy ianao dia tahiny Jesosy tsika rehetra meno finaritra isika tsirairay avy. Write myself a simple song, get the whole world to sing along. I'll call it a love song for you. And who knows, I'm liable to take a
And when I'm through, I'll just sing love lifted me. Love lifted me. When nothing else would do, you know, love lifted me. Everybody's looking for a way to say something nobody's saying, but that's hard to do. They're searching their mind, trying to find one of a kind way that they can say something new. So I'll just sing love lifted me. Love lifted me. When nothing else would do, you know, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else would do, love lifted me. Your love lifted me. Yes, your love lifted me. And when nothing else would do, you know, love lifted me. Oh, love lifted me. Nothing else would do. Nothing else would do. Your love lifted me. Oh, I just see love lifted me. Love lifted me. And when nothing else would do, you know, love lifted me. I'll just say love lifted me. Love lifted me. When nothing else would do, you know, love lifted me. Halleloia. Dia zany mihitsy ndriavana tena marina na toy izao antsika ohatry izao dia fitiavan'Andriamanitra, tsy herintsika na tanjantsika fa dia fitiavan'Andriamanitra no nahatoy izao antsika tahaka anio ka dia isaorantsika azy be dia be izany. Hiditra avy hatrany antsika ary amin'ny tenin'Andriamanitra e. Efa vonimboninao ny anabavintsika izay hitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany, dia tsy izy akory zany fa ranabavintsika Razana Monika. Izy no hitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra, dia ampandrosotsika avy hatrany izy hitondra antsika an'izany teny mamy izay hoentiny amintsika izany. Dia misaotra ny anabavy lavolilo teo dia misaotra anareo koa mankasitraka azy satria zava-dehibe nge reny vavaka fanomboana reny, tsy resaka zavatra kely reny fa tena zava-dehibe ny fametrahana ny fotoana ampiatan'Andriamanitra ary asan'Andriamanitra lehibe tokoa izany. Tsara fantatrareo fa nareo renge nareo rehetrarehetra mijery reo afaka mandray anjara ohatran'ireny sao dia tsy fantatrareo mantsy izany. Ny vavaka fanomboana
de azo indretrarehetra atao na iza zao ny ohatra androany ohatra hoe izy anarina hitako eto fambiazana fitahina orgaran'orosoa ny commande mety tsy afaka manao tsiry amboaramela hoe fampanao kodaleoni fandresena fitiavana afaka manao nareo mitoriteny ihany no olona tsy maintsy efa vita batisa vao afaka manao toriteny sady efa mahafantatra ny zavatra tokony toriana eto amin'ny fandaharana fa ny ankoatr'izay de azonareo atao zany fa mahafinaritra tsara ny manao asin'Andriamanitra mahatonga fitahin'Andriamanitra fanaovana asin'Andriamanitra ka de mankasitraka antsika rehetrarehetra de tahiny tompo ianareo de andao atsika tonga de hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra mino fa vadodina nareo hiaraka amin'ny ranabavitsika Razana Monika izy no mitondra antsika anaty tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity raha misy moa mbola tsy voarabako tao ananina tao de arabaina manokana rolean'izy efa narabaiko efa narabaiko tolo kosa tahiny Jesosy alleloia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra tsika de rehefa avy eo mandeha ny toriteny de za rehefa avy eo mamelabelatra ny toriteny rehefa vita ny nanabavy Razana Monika de amelabelatra ny toriteny amin'ity androany ity tahaka ny mahazatra tahiny tompo avy hatrany ary de manohy finaritra tsika rehetra tahiny tompo ranabavy Razana Monika hanao ny fitenenana tahiny tompo pastera tahiny tompo atsika rehetrarehetra izay mpanaraka an'ity favoaka fiambinana ty de mbola resiko fahasorona ho ary ava malala ny zarany tenin'Andriamanitra amintsika eto androany ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika vakintsika ao amin'ny bokyny Efesianina toko fahaeniny andiny fahaeniny sy fahavalo Efesianina toko fahaeniny andiny fahaeniny farany amin'ny andiny fahavalo mivaky toy izao amin'anarana Jesosy tsy amin'ny fanompoana eo maso tahaka ny mpila sitraka amin'olo fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo amin'ny sitrapo manao fanompoana toa ny amin'ny tompo fa tsy amin'ny olona satria fantatra rehefa izay soa ataon'ny olona rehetra no ho raisiny amin'ny tompo na andevo na tsy andevo izy amen eto ry havana ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tsy amin'ny fanompoana eo maso tahaka ny mpila sitraka amin'olo fa sitraka amin'olo satria maro amintsika ny rehefa manampolo atsika manome ny sary atsika de mangala sary atsika de alefantsika eo amin'ny Facebook le izy publientsika amin'ny Facebook de maro be zay mahazo azona amin'iny maro be ny zay de tsy teny amina hoe namako na tsy publiena amin'ny Facebook zay hitin'Andriamanitra foa eo ary rehefa manao zavatra rehefa manampolo anao manao zavatra ho an'olo anao de aza mitady sitraka avy amin'olo zany ianao fa mitady ava sitraka ho an'Andriamanitra zany le tena tongava aza mitady sitraka amin'olo fa mitady ava sitraka amin'Andriamanitra na tsy publientsika amin'ny Facebook aza io hitin'Andriamanitra io hitany ary tahaka zay koa atsika mpanompon'Andriamanitra rehefa manao zavatra ho an'Andriamanitra atsika de atova amin'ny fontsika atova amin'ny fitiavana atsika ny Jesosy Kristy atova amin'ny fona sy ny sainary ny fananao rehetra ny fanompoana isiny fagnanaovana ny asan'asa fa hitantsika fa azo valopity amin'ny Jesosy atsika azo valopity amin'Andriamanitra atsika raha manao zavatra ka tsy mila sitraka amin'olo fa mila sitraka amin'Andriamanitra ary fantatra rehefa manombotra ny zavatra ho an'olo anao rehefa manampolo anao aza mieritreritra fa hoe ny olo izay agnanaovana ny soa iny no hamaly izy aminao aza mieritreritra zany ary rehefa manao zavatra ho an'olo anao aza izay olo mitovy fananana aminao ny
anoloranao azy fa mitadiava regny le tsy mahavita mamaly izy amina igny ny ampinao fa Andriamanitra no mamaly izy amintsika. Dia raha mbola olo mitovy fanagnana amintsika no ampy antsika dia mbola tahaka hoe izay ataonao amiko ihany no atako aminao. Fa rehefa manao zavatra ho an'olo anao manampy olo anao dia regny le sahirana le tsy mahavita hamaly izy aminao igny no anolorao izy. Fa hitanao fa tena hoe hiasa amin'Andriamanitra, hiasa amin'ny fiainan'Andriamanitra raha hita valim-pity amin'Andriamanitra ianao. Fa tena hoe mahazo sitraka avy amin'Andriamanitra ihany koa ianao satria tsy nitady sitraka avy tamin'olo anao nanaovanao azy fa nitady sitraka avy tamin'Andriamanitra ianao. Tadidia fa ny zavatra rehetra izay ataontsika, ny soa izay ataontsika olo amin'olona tsy olo izay nanaovantsika izy ny hamaly azy fa Andriamanitra no hamaly izy amintsika. Satria fantatra rehefa izay soa ataony olona rehetra no ho raisiny amin'ny tompo na andevo na tsy andevo izy. Zany fantatratsika zany fa tsy amin'ny olo izay nanaovantsika soa igny no handraisantsika ny valinefa amin'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra ry havana no azahoantsika any valiny. Rehefa amaly any Andriamanitra dia ilay mahafapo anao mihitsy ny amalenanao. Dia mahirezantsika dia mandao antsika hifanampy amin'ny fiainana fa satria fiainana zao mila mifanampy antsika, mila manampy ny sahirana antsika ary mila miray hina sy miray fo ary miray saina koa antsika amin'ny zavatra rehetra. Dia mitadiava sitraka amin'Andriamanitra ry havana. Ataova asin'Andriamanitra ataova ny fonao sy ny sainao fa zany no tadiavin'Andriamanitra amintsika. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra fiadanana ho antsika tsara avy. Igny zany teny izay neniko teto dia fo fa fanamasina ny nazava izy ao am-pontsika tsara avy dia mahirezantsika jiaby Jesosy. Amen. Halleloia. Soratsika an'Andriamanitra. Teny fohy tokoa fa minao fa teny fohy nahakasika sy voaraintsika rehetrarehetra. Halleloia. Amen. Isoratsika nabavy Mariette Monika izay nitondra antsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary matoky sy mino fa voarain'ny olona ny hafatra izay nentinao teto androany. Dia Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny hamaly fitianao ranabavy ary izaho manokana dia mitsodrananao ihany koa fa na dia ao anatin'ny asa aman-draharaha ianao dia tsy mba nataonao ambany zavatra ny asan'Andriamanitra. Koa dia Andriamanitra hamaly fitia atsika rehetrarehetra. Tahiny tompany ianao dia misaotra ana rehetra ihany koa izay izay mampahery azy satria mampandroso azy foana ireny fampaherezana ataonareo ireny mahatonga azy androso bebe kokoa hatrany amin'ny fanaovana toriteny sy fanaovana asan'Andriamanitra. Ny fampaherezantsika mantsy ireo nareo mampahery ireo dia manosika an'ilay ankizy mandeha miakatra. Izaho misaotra anareo satria ilaina hampaherezana ny ankizy mba handroso hatrany ho voninahitr'Andriamanitra andretrany. Dia misaotra dia mankasitraka. Halleloia. Amen. Efesianina, bokin'ny Efesianina toko 4:1 ka hatramin'ny 5 no novakiny teo. Raha tombontsika mantsy ny fitomboan'ny teny eo amin'ny 5:5 andreka tombontsika any amin'ny 1 mihitsy. Efesianina toko 4:1 ka hatramin'ny 5 dia amin'izay tsy tapaka ilay teny Andriamanitra. Halleloia. Anaka anaran'i Jesosy, anaka manekeny irainareo sy ny reninareo amin'ny tompo fa marina izany. Manajany ray sy ny reninao, izany ny didy voalohany misy teny fikasana. Raha teo tahin'ny tompo aloha ianao teo tanteraka eo aminao ny teny fikasana, atao ny ray sy ny reninao. Tsy fombantsika kristianina no manilatra tsiraray aman-dreny izany fa atao ny ray sy ny reninao mba hahita soa ianao ary
sy ho maro andro ambonin'ny tany. Alleloia. Ny amin'ny Deutéronomia 5:16 ny misy an'izany teny zany e jerentsika tete Deutéronomia 5:20 misy an'izany teny zany mazava tsara hoe any amin'ny didi folo io any amin'ny didi fahadimy manajany raha ianao sy ny reninao arak'izay nadidiny Jehovah Andriamanitra anao mba ho maro andro ianao ary mba hita soa amin'ny tandrozomeny Jehovah anao. Didi fahadimy ao amin'ny didi folo zany. Alleloia. De ary ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Alleloia. Io aloha tsy idirantsika anao satria tsy nidirany anabavintsika Monique androany fa vakiko foana izy mba ampahazontsika an'ilay tenin'Andriamanitra. 15. Ianareo mpanompo manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatorana sy ny fangovitana amin'ny fahatsorana fonareo toy ny fanekena Kristy ihany, tsy amin'ny fanompony eo maso tahaka ny mpilasitraka aman'olona fa tahaka ny mpanompo Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny an'ny tompo fa tsy amin'ny olona. Satria fantatreo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no raisin'ny tompo na andevo na tsy andevo izy. Ary ianareo tompo manova toy izany aminy koa ka tsara ho fandrahonana satria ianareo satria fantatreo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy mizady tavan'olona aminy. Alleloia. Eto zany tena marina dia fananarana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Alleloia. Ary samy nafaran'Andriamanitra na ny mpiasa na ny mpampiasa hifampitondra tsara ao amin'ny hifampitondra tsara ao amin'ny nofo. Alleloia. Tsika reto moa dia samy manana mpampiasa daholo na samy mampiasa olona ihany koa. Ao anatin'ny tokantranontsika tsy maintsy mety manana olona ianao na eo amin'ny mifehanao na eo ambany fifehezanao. Dia Andriamanitra moa ry havana dia mikatsaka foana zay mba halavorary hampirindra tsara ny fiarahamonitsika. Ny fivavahana ange mampirindra fiarahamonina. Ny fivavahana tena mampirindra fiarahamonina, ny fivavahana kristianina. Ny soramandry mantsy any amin'ny any alohany dia tahak'izao efa nanarana ety mampirisika mba hadio fitondran-tena ary tsy hanatsiny amin'ny toetry ny tokantranony. Koa izany dia miatraikatra anatin'ny tokantrano ny filazantsara ry havako malalako. Ary eto dia olon-kapilo sy rina ireo mpiasa, izay koa izao mpiasa dia misy koa tsika mampiasa. Alleloia. Dia androany anandratsika momba an'izany ny tenin'Andriamanitra. Ianareo mpanompo, zany hoe ilay mpanompo eto dia ilay mpiasa ny tiana tenenina eto. Manekeny tomponareo ny mpampiasa anareo araka ny nofo, araka ny nofo amin'ny fatahorana sy ny fangovitana. Ny tsara tiana tenina amin'izany dia zao ajo ny mpampiasa anareo. Ny kristianina tsy olona maniratsira patron zany. Ajo ny mpampiasa anareo fa nareo nge nataon'Andriamanitra eo fitaovam-pitahiana, fantso-pitahiana ao anareo e. Raha tsy eo moa zany ny patron anareo ireo dia hoaiza moa zany nareo? Dia ajao izy maneke azy akato avy araka ny nofo. Zava-dehibe mantsy izay zavatra hoe araka ny nofo izay, zany hoe hatreo amin'ny ara-nofo ihany. Araka ny nofo. Andriamanitra indray araka ny fanahy. Andriamanitra ekentsika no ny patron-tsika. Fa tsy dia efa tsy sitrapon'Andriamanitra ny asiana atao patron dia mbola atao ihany. Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra, ny fanahy ambony ny zavatra rehetra. Prezizan'Andriamanitra hoe araka ny nofo amin'ny fahatorana sy ny fangovitana. Rehefa mihaona amin'Andriamanitra isika dia misy izay teny izay hoe amin'ny tahotra sy ovitra. Dia tokoa misy fahatorana sy fangovitana ihany koa fa eo amin'ny ara-nofo. Endrika fanajana zany. Ny kristianina dia olona manaja ny mpampiasa azy ary tsy manao tsinontsinona ny mpiasany ihany koa. Alleloia. Satria izao
ny fisitsika chef na patron antsika reo de ampianarin'Andriamanitra tsika nahaja andreo. Zao tsika de efa mianatra satria raha itsika no manaja andreo de ho zatra ihany koa tsika, tsy ho sarotra amitsika ihany koa ny hanaja ny raitsika. Alleloia, amen. Raha any ianao de efa zatra maniratsira de ohatry ny zaza ratsy taiza ihany ianao de mety haniratsira an'Andriamanitra ihany koa no iafaranao. Isika zany de mila manaiky ny patron antsika. Alleloia, de aza hozonina tsony reny patron antsika reny, aza hozoniny reny hoe manao tsinitsinina atsika, fa manomboka androany ndray tsika de angataka amin'Andriamanitra mba ho aninona, mba azo ny toerana mendrika atsika maha zanak'Andriamanitra tsika eo anatrehan'ny patron atsika. Tadidiro havana fa idiran'ny ara-panahy zany idiran'ny ara-panahy ngeza be mihitsiny zany. Ianao rehefa ara-panahy de tadidio fa mahita fitia anao de amin'ny patron anao sy ny mpampiasa anao reo ahita fitia anao. Ny olona mivavaka de tsara relation amin'ny mpampiasa azy. Tsy ianao zany mihitsy zany mifamaly lava de bedy lava de manao gafy ao am-piasana zany. Alleloia, tsy haiko aloha nareo fa za manokana de isoroko an'Andriamanitra fa niany ny fifandraisako amin'ny patron-ko zany tena mahafinaritra. Ny fifandraisako amin'ny lehibeako zany tena mahafinaritra. Ary ianao rehefa manaja azy ianao de ianao koa hajainy ianao. Zao zay eritreretinao fa ianao zany ankoatran'ny patron anay zany de misy lehibeako eo amboniko. De mahafinaritra anahy zany mino Andriamanitra lehibe tena mahafinaritra, manaja anao, hajainao rahateo koa moa. Ny any chefko tena eritreretinao zany hoe mandefa message anay izy amin'ny 7:00 de fialatsiny ngeza be mihitsy aloha ny ataony. Ohatra hoe misy asa apetrapetraka kely ny amin'ny rapitso na ohatr'izany de rehefa mandefa message anay izy tena mialatsiny be mihitsy izy aloha. De miteny kely aleha momba ny asa zay de mbola mirary soa be ndray koa, mahafinaritra, mahafinaritra. Alleloia, fa ny aingany zay raha tsy nanaja anazy ianao tsy mahazo an'izay zavatra zay. Andriamanitra rahateo no teny antsika, ianareo mpanompo manaiky ny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahataorana sy ny fangovitana, amin'ny fahatsoran'ny fonareo toy ny fanekena an'i Kristy ihany. Tsy hoe ataontsika mitovy amin'i Jesosy akory ny mpampiasa antsika fa eketsika izy. Alleloia, apetrakitsika amin'ny mahalehibe azy. Sao de za ndray mivavaka za tsy manajanaja olona zany fa Andriamanitra ihany no hajaiko de very asa ianao, very asa ianao. I Josefa de nasiana napetraky Pôtifara nampaka tao tokantranony fa nanaja an'i Pôtifara izy. Ary tsara relation izy Pôtifara, fa nanaja an'i Pôtifara izy, nanaiky an'i Pôtifara izy. Alleloia, fa na de kosa nefa mivadin'i Pôtifara izay tsy iza fa lehibeany ihany koa, mpampiasa azy ihany koa, tompony ihany koa. De eo le teneniko anao hoe tsy atao mihoatra no Andriamanitra. Fa tao anatin'ny zavatra izay nitediaviny io vehivavy io, tao anatin'izany de lehibe tamin'ny Josefa ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy miditra fitsangantsanganana zany ao izy. Na de inona ary tenenin'ny patron ko eto. Alleloia, ny patron moa zany de mandehana amin'ny fahatsorako. Ity mantsy mampimety fitadian'ny vahiny ity, tsy amin'ny fanompona io maso tahaka ny mpila sitraka aman'olona fa tahaka ny mpanompo Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo. Zay mpanao an'io zay taloha, tamin'ny asanay taloha. De rehefa mandalo ny patron be samy eo amin'ny branle daholo zay de samy indray tamin'izany moa mbola tsy nisy Facebook, mbola tsisy telefônina ohatrotry ny kory, tsisy hoe hijerijery telefôna ianao fa tamin'izany mamaky gazety tamin'izany na mamaky boky ohatr'izany. Fa vao miala any le patron andalo eo amin'ny bureau-nao, petraka be ny mody miantso.
mody miantso client de mody manao tena miasa be tena miaditsaina be ahoana ny alafosina tômôbily eo ianao mivarina misy mpiara-miasa de mihinana akondro izy nalefana anaty tiroara aingana ny akondro de mody miantso telefôna le telefôna ary telefôna tsy mandeha amin'ny lohan'ny kory ny ray izy zany mbola misy an'le tadiny reny de ohatry hoe telefôna miresaka amindreo nefa naneno le telefôna tsy zay nefa ny zavatra ten'Andriamanitra zany zavatra zany a fanompona eo maso zany rehefa eo mason'le ohatsika de rehefa mandalo ny patron de ataotsika tsara tena atao mihitsy hita mia voalasy de efa mipetraka tsika eny e androany ampianarin'Andriamanitra tsika fa isika de tokony tsy manao fanompona eo maso ka hoe tahaka an'le mpila sitraky reny ny farisay rehefa mivavaka eny an-tren'Andriamanitra de mila sitraka foana rehefa mahazatra eny an-tren'Andriamanitra de mila sitraka foana Andriamanitra tsy mandrisika atsika hanao an'izany any amin'ny i Jesosy de niteny hoe ianareo izy aza tahaka ny mpiatsara velatsia rehefa mivavaka ny mpiatsara velatsia eny an-dalambe izy no mivavaka ohatra mivavaka zany izy de ny ampivoan-dalana izy de rehefa lehibe olona izy de mandohalika Jesosy eo halleloia ditan'ny olona rehetrarehetra tsy akasitrahan'Andriamanitra reny ny akasitrahan'Andriamanitra de zao Matthieu 4:9 efa angitsika izay Matthieu 4:9 andininy 4:9 inona lazain'ny Matthieu 4:9 andininy 4:9 io mihitsy andininy 5 lovaka itsika ary raha mivavaka ianareo a ary raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka mpiatsara velatsia fa izy tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo amin'ny joron-dalana ahitan'ny olona azy hoe manao le mivavaka le mivavaka de misatra kely mijery ny olona rehefa misy olona Jehova tsisy olona de miperaperaka ndre olona iny ndray misy olona Andriamanitra feno iaie aza mba mety manao ohatry zany izy Jesosy a lazaiko aminareo marina tokoa efa azo ny valim-potiany ary io hoe azo ny valim-potiany io ratsy io a sao de varirana faly anao efa azo zany ny valim-poti rehefa Jesosy mitena efa azo ny valim-potiany efa vita teto tany zany ny valim-potiany tsisy valim-poti andrasany tsony lozy zany lazaiko aminareo efa azo ny valim-potiany andiny ny 5 am'zay fa ianao kosa raha mivavaka de midiro amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao no de hidio ny varavaranao tsy ao any de voainina mitanatana mihitsy de asiana micro mihitsy eny olona hoe mivavaka ao an-tranonao a de tena mivavaka izy ao a zany enonareo way zany fa mivavaka izy tsy zany miditra ao any efitrano de hidinao mihitsy ny tranonao anao rery rehefa voarindrinao varavaranao de mivavaka am'rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao zay mahita anao any amin'ny mangingina no amaly anao any amin'ny mangingina halleloia halleloia da somary variana aloha zany tenin'ny e teneniko teo e ny isika nefa ny asa tsy hipetrahana mihitsy any Koety a tena ny any a tena mihoatra be ny any a de mipetraha any aloha rehefa mba tsy eo izy ary ny any tena tsy tia mihitsy mahita anao mipetrapetraka miadakadana de rehefa eo izy de ataovy ny asa rehefa tsy eo izy de mangalala eny manaova toriteny mivavaha halleloia amenna fa ajao izy ajao izy de aza hozonina izy a de aza tsy narefa n'Andriamanitra fotsiny ianareo fa ao aloha ny hitan'Andriamanitra mety aminareo halleloia de ekeo zay halleloia zany ny sosikevitry Jesosy zany no torohevitry Jesosy amintsika ny amin'ny mangingintsika halleloia ary marina ny teny-dranabavy Monika teo koa tsika rehefa manao zavatra ozy izy a
de aza atao fantatr'olona fa jesosy nge tena zany matotoko fahenina andininy fahatelo amin'io anatranatra maromaro tsy adininy fahenina io zakefa kitsika matotoko fahenina andiny voalohany tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinana anareo eo masony olona hitany zany fa raha zany de tsy manana valim-poteo amy rainareo zay any an-danitra nareo ko am'zany aza manao fiantrana ianao ka raha manao fiantrana anao de aza mitsokatropetra eo alohanao takan'ny fanaonim-petsara velatsio amy sinagoga sy an-dalambe mba hakalazan'olona azy azako aminareo marina zay hoe fa azo ny valim-potehana fiainao kosa raha manao fiantrana de ka tsy ho fantatry ny tananao ankavia zay ataon'ny tananao ankavanana matao any amangingina fiantranao ary ndrainao zay mahita ny amangingina any izy ny amaly anao alleloia misy olona kosa angery avana tena je ataony de tena io mihitsy mitsokatro be zao nataoko tamin'ity olona ity alleloia tena rehefa manao zavatra sika zany mahatonga antsika tsy mampiseho gazety amin'ny gamaliela rehefa mba manao sika tsy hoe aloha tsika de vory leo amy gamaliela rehefa mba manomboka misy kitapom-bolatsika ao amy gamaliela izay elabe moa zany tsy nanetana fa tsara fantatry reo zay vao manaraky reo fa isika de manana association kely manana fikambanana kely tsika miansahirana de groupe gamaliela ny anaran'izany alleloia de io gamaliela io de manampy ny sahirantsika any Madagasikara de manao latsakemboka kely hoe tsika zay vao tsy rambony tanatsika tambatambatra de reny no atambatritsika de anaovantsika hetsika ho an'ny gamaliela efa tsy ho ela ndray tsika de fanao hetsika tamin'ny farany teo tsika nizara fitaovam-pianarana de hetsika ndray tsika tsy maintsy mipublier any zay eto amin'ny Facebook satria mba hafantaranareo aloha voalohany indrindra nareo zay nanao cotisation mba hitareo hoe reny ny lalan'ilay izy alleloia fa tsy nataontsika ireny mba hanaovantsika oeraoera hitanareo rehefa matetika ny olona manao ohatra hoe politika ny tena manao an'io zavatra io tena le andro hoe tadidiko mihitsy tany am-piangonana anay misy rahalahy zay zao izy matetika miseho tele mihitsy mpanao politika zay izy fa izy raha iresaka tena tonga atao am-piangonana izy tena agataka pilipitra teny ny resaka akaiky fividianana tamin'izay zay hoe nahalala nangala amin'ny baoritra am'izay hoe ame fanampiana ny fiangonana izy de isorana azy fa tena nahazo labzy ray boaty ny fiangonana tamin'izany alleloia fa reny zany tsy de zay koa ny tsy anaovantsika politika antsika kristianina fa ny politika tsy maintsy feno an'izany zavatra zany fa androany tsika de ampianarin'ny tenin'Andriamanitra fa raha misy zavatra ataotsika na ny tanatsika kavanana ary tsy tokony alalany ataon'ny tanatsika kavia hoe misy zavatra tsy mba ataonao aman'olona tandreminao mihitsy amin'ny tenan'olo zany hoe ohatra misy olona homenao kiraro na tena reraka izy de mba nomenao kiraro de eny amason'olona zay ahoana tsara misy ty kiraro nomeko anao ty tena zay olona mandalo za nge name an'iny kiraro iny ino kiraro ky fa nga izy ny kiraro raha tsy nisy anahy voninahitra n'Andriamanitra de mody ampianao an'izay fotsiny tsy azo atao zany tianao ny hamangin'Andriamanitra anao any amangingina de manaova zavatra ny amangingina alleloia amen tahin'ny tompony tsika tsirairay avy aza manao takampetsara velatsy zany mihitsy ary le tenin'i Jesosy io hoe ary le tenin'ny apôstôly io any amin'le Efesianina teo le Efesianina vakinana bavisika teo de tsy fanompony eo maso taka ny mpila sitraka aman'olona fa taka mpanompo Kristy zay manao sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo
manao zavatra amin'ny fo zany tena ataonao amin'ny fo mihitsy, tsy ataonao ho an'olona fa tena ataonao ho anao manokana sy ny olona anaovanao azy amin'ny fo. Alleloia, amen. De misaotra anareo mpandika teny fa de efa mahita valy mihitsy ny vahiny eto. Alleloia. Marina mihitsy ny tenin'ny ranam-pahatsika teo. Raha misy zavatra ataonao a dia afaka publienao iny amin'ny Facebook fa ataon'olona j'aime iny a. Fa raha tianao ny azo j'aime ngeza be amin'ilay tanana ngeza be ao an-danitra ao dia ataovy any amin'ny takotakona any amin'ny mangingina. Alleloia. Rehefa manisy soa olona aza mba tantaraina olona zany hoe ianona nge fombantsika mihitsy mantsy manao an'izay zavatra hoe nga ino ianona raha tsy za, raha tsy za, zay foana tsy azontsika atao intsony za manomboka androany. Tiantsika Andriamanitra dia mananatra antsika satria tian'Andriamanitra tsika handroso bebe kokoa amin'ny fitahin'Andriamanitra. Alleloia. Hoy izy ranam-bavitsika teo hoe tsy voatery publienao iny ry havana ka tsy voatery mihitsy e. Ia ninona fihetseham-po a oeraoera tsy maintsy mandeha hoy ny fomba fiteny zay fa ny asan'Andriamanitra ny fiarahana amin'Andriamanitra ny tena marina ny oeraoera tsy tokony handeha fa ataontsika ireny ho voninahitr'Andriamanitra. Ataonao ny zavatra rehetra ho voninahitr'Andriamanitra fa tsy ho ataonao ireny angalanao sitraka aman'olona. Sitraka aman'olona zany nge sitraka indraindray mety tsara velatsiry havana. Alleloia. Dray ny j'aime man'olona zany izay mana fihetseham-belatsiry fa raha avy amin'Andriamanitra ao mahazo j'aime Andriamanitra tsy mety tsara velatsiry fa tena j'adore tena izy. Alleloia. Mianaran'ireny ao manomboka eto manao zavatra. Raha nanao an'izany ianao taloha dia honero zany. Andanin'indray mbola manao zavatra aman'olona dia aza tenenina. Aza tenenina. Fa aleo anao sy Andriamanitra irery zany. Andriamanitra ke mahita an'iny. Ary Andriamanitra mahita anao manao an'iny tena voakasika izy ary tsy avelan'Andriamanitra an-danindalo fotsiny zany. Tena hitahiny ny fiainanao, hitahiny ny fiainantsika, hitahiny tompany ianareo rehetrarehetra. Alleloia. Dia andao no takampanompony Kristy isika ny zavatra ataontsika dia tsika amin'ny fo. Alleloia. Ana teny ny Luka 10:10 tiavany Jehovahandriamanitra ireo amin'ny fonareo rehetra sy ny saina rehetra sy ny fanahinao rehetra. Manao zavatra zany dia ny fonao ataovy amin'ny fo any ambadimbadika ho an'Andriamanitra. Alleloia. Ho an'Andriamanitra. Vao mihetsika ianao dia ataovy ho an'Andriamanitra. Ary ireny na tsy hitan'ny olona koa ary tsy maninona koa zany. Ianao hoe mandinika raha na misy zavatra manao fotoana, misy fotoana manao zavatra ho an'olombelona. Ianao miezaka be ianao nanao an'izy fa tsy hitany. Na hitany ihany fa hitany kely tsy dia tena ary mora adinina iny a. Ny zavatra ataontsika ho an'olombelona tena mora adininy olona. Mora adininy olona. Ary vetivety iny dia takony. Fa aza malahelo amin'izany nefa ianao fa Andriamanitra mahita an'iny. Ataovy foana fotsiny. Ary marina mihitsy ny tenin'ny ranam-bavitsika teo. Rehefa manao izy Jesosy koa dia niteny rehefa manisy soa olona tsika dia ilay olona tsy afaka mamaly ireny nge asiana. Fa raha afaka mamaly iny dia valiana ianao dia azonao valim-potianao. Fa ilay olona tsy afaka mamaly ireny mihitsy ny anaovanao fahasoavana dia Andriamanitra no mamaly an'iny satria izy tsy mahavaly an'iny. Alleloia. Zany nge ravana teneniko anao fa zany nge raha ohatra resaka ady no lazaina dia misy ny atao hoe taktika. Fa zany rehetra zany nge ravana taktika tsara tena fiarahana amin'Andriamanitra. Tsika hiasa amin'ny fiainantsika Andriamanitra dia tsotra fotsiny. Ataontsika ireny ohatra hoe andanitsika manao zavatra amin'ireny olona tena mahantra be tsy afaka manao n'iny ireny. Ireny tsy afaka mamaly anao zany. Fa Andriamanitra mamaly anao. Alleloia. Ho tahin'ny tompany itsika rehetrarehetra. Andriamanitra rehefa mamaly tena teneniko anao fa tena
tsy ho takatry ny sainao zavatra azon'Andriamanitra atao. Halleloia, halleloia. Mampianatra antsika ny ten'Andriamanitra. Ary amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny an'ny fa tsy amin'olona, satria fantatrareo fa izay soa ataon'io rehetra no raisiny amin'ny tompo, na andevo na tsy andevo izy. Ny olona zany rehefa manisy soa olona fotsiny, rehefa manao soa na izy na izy. Ianao izy ohatra manisy soa ny patron anao nefa ianao tena hoe ambany sy sahirana, fa io tsy ny patron anao ny hamaly an'io, Andriamanitra. Halleloia, Andriamanitra ny mamaly an'io. Ary valiny tsara foana efa amin'Andriamanitra ao anatin'izany. Mitodika koa nefa ny ten'Andriamanitra androany ho an'ny mpampiasa. Isika koa dia mety samy mampiasa olona ihany, fa ny fitondrana tena mivadika fahotana ho anareo mampiasa olona. Isika moa zany rehefa te-handavitra tsy dia tena misy an'izany intsony hoe manana mpanampy, fa talohantsika manana mpanampy daholo tokoa zany angambany, fa eto tsara ny mpanampinao, eto tsara ny mpanampinao. Aza entina ratsy io satria mivadika afaka raha hitan'Andriamanitra io dia vadika tsiny ho antsika. Dia araka ny tenin'Andriamanitra mandray tsy tratran'ny tsy memam-pondro. Halleloia, halleloia. Dia ianao zany zao raha manana raha manana indray ianao mpanampy, eto tsara ny mpanampinao, tena halleloia. Zay tandro rehefa manana mpanampy dia mpanampinay miara-mihinana aminao eo ambony latabatra. Halleloia, eto tsara. Misy amintsika zao ohatra hoe ny zavatra hohanin'ny mpanampinao hafa, ny hohaninao hafa, fa izay hohaninao dia ataovy hohanin'ireo. Eto tsara, halleloia. Ianareo tompo izy manaova toy izany kosa, ka tsara ny fandrahonana satria fantatrareo fa ny tompony sy ny tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy misy fizahan-tavan'olona aminy. Raha manao tsinitsinina ny mpanampintsika tsika tadio fa io mivavaka Andriamanitra ray ihany ivavahanao sy io hoe. Ary Andriamanitra tsy nanilikilika anao na dia ianao aza, manao moa nanilikilianao an'ireny olona madinika ireny. Halleloia. Amboary ny fifandraisanao, amboary ny fifandraisanao amin'ny mpanampinao, eto tsara izy. Ahitana sitraka anatrehan'Andriamanitra ny fahaizana mitondra olona ry afaka manaraka. Sotro rano kely aloha tsika azafady. Maina ny tena rehefa miteny elaela. Halleloia, amen. Mampianatra antsika ary ny tenin'Andriamanitra androany ry havana. Raha mitondra olona ianao, eto tsara io olona io. Tsy anananao tsiny anatrehan'Andriamanitra. Tsy tokantranona kristianina izany hoe olona mampijaly hoe manana mpanampy, kristianina manana mpanampy dia mampijaly mpanampy izany. Ataonao kialazaninona kely ilay zanak'olona, tsy mety. Mialatsiny raha misy zanety fa ilay kialazaniny io tsy matsy ny tadidiko eto. Halleloia. Dia raha miasa aman'olona koa ianao dia atao ny mpampiasa anao. Atao vitany koa fa olona mivavaka ianao. Halleloia. Izany nge fitoriana mandehandeha, nge fitoriana mandehandeha. Sady mitory-tena ianao no mitory-tena dia atao ny mpampiasa anao. Dia maneke ianao ny mpampiasa anao. Ary rehefa voalamina izay, ianao anarin'Andriamanitra andeha tsikelikely, hanaja an'Andriamanitra. Ohatra hoe misy Andriamanitra kely aloha, Andriamanitra ankely eo amboninao dia ny patron-nao na ny chefinao dia mianary ianao manaja an'ireo. Fa ireo hanazatra anao hanaja an'Andriamanitra, ilay ambonin'ny zavatra rehetra. Halleloia, mino aho fa voarainareo izany hafatra izany. Tia antsika ange Jesosy ry havana.
ary tena ataony mihitsy zay mahatonga ny fiainantsika ho tena hoe alleluia ho tena ho lavo rary mba ho lavo sy ny disadisa sarotra indrindra manzany disadisa rehefa eo amin'ny mpiaramonina zany mpiasa sy mpampiasa zany fa alamino ny fiarahana alamino satria sitrapon'Andriamanitra izany rehefa manao zavatra alleluia rehefa manao zavatra de ataovy anao sy Andriamanitra aza irairaina sitraka aman'olona zany vetivety zany de lefy ary tsy mitondra antsika makaizy zany fa sitraka avy amin'Andriamanitra kosa tondra valim-pititsitanoan'io zay kely mba mety vitantsika amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra sy vitantsika amin'ny fiarahamonina izay miaraka amintsika alleluia de hotahiny tompany itsika rehetrarehetra mino fa voarainareo zay afatra izay netiny ranabavitsika teo zay raha misy zavatra ataonao fantatra hoe zavatra tsara ity de tazomanao sy Andriamanitra aleo Andriamanitra ny hitan'ilay zay tena manaona marina io zavatra zay ataontsika io alleluia de Andriamanitra manana an'izay tokony havaly atsika arakaraka io zavatra io alleluia hotahiny tompany itsika tsirairay avy aza manao tahaka ny Mpietsara Velatsihy fa andaontsika hanao tahaka ny olona tsy hoe tahakany andaontsika tena hanao tian'Andriamanitra mifotsika ka zavatra rehetra ataontsika amifotsika manontona ho an'Andriamanitra de tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra fofony tenitsika androany satria fofony hafatra satria io moa tsy de misy zavatra be dia be hoe hotenenina raha teo ny amin'io fa zay mihitsy le izy fandrindrana ny fiarahamonina eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa ny tiana tenenina amin'ity zavatra ity de raha tianao hirindra tsara ny fiarahamoninareo de atomboira-piotra atao tsara ny patronanao atao tsara ny sefinao atao tsara ny mpampiasanao eto ambavaka mihitsy mba ho tahin'Andriamanitra rehefa tahin'Andriamanitra de anao koa tahiny toka alleluia de tahiny Jesosy ary tsika rehetra de indrindra avy hatrany tsika rehefa avy nenao zany tenin'Andriamanitra zany de ndao ataontsika teo fantatro any amiko Andriamanitra de menofinaritra isika tsirairay avy ndao ary ao ary lazarytsika If I am
Alleloia. Ho tahiny tompany isika tsirairay avy. Za matoky fa manomboka eto dia iovintsika, mila miovitsika, ary mila mampiseho tsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny hafatra amintsika dia zao hoe aza avela mialo anatin'ny sainao sy ny fonao zay teny zay manao hoe za Andriamanitra, ny zavatra ataoko manomboka androany dia ianao no ataoko mahita. Alleloia. Ianao no ataoko mahita ny zavatra ataoko, ianao koa ny zava-dehibe amiko mahita ny ataoko fa tsy ny olona. Ho dia tahiny tompo ary isika rehetrarehetra hivavaka isika amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra, dia hivavaka isika mba hatonga an'izany toriteny zany hiasa ty anatintsika tsirairay avy hatrany izany toriteny zany, dia mba hanovatsika rehetrarehetra izany toriteny zany raha misy tsy nety, raha misy ny tsy vita tao ambadika izany dia fotoan'izao mbola ahafahantsika manova ny zavatra rehetra izay tsy mbola vitantsika, dia fotoan'izao mbola ahafahantsika mandamina izany. Hivavaka avy hatrany amin'izao fotoana izao. Misaotra anao Jesosy satria tena tianay tokoa ianao. Misaotra Jesosy satria nombanao tamin'ny sandronao mahery zay tamin'ity androany ity, ka navita indray ny fandarina tamin'ity fotoanan'io. Dia misaotra Jehovah Andriamanitra, ary ny ankatahanay aminao Jehovah Andriamanitra dia mba hatonga an'izany teny izany mba tena hoe fananarana sy fampianarana anay tamin'ity androany ity ary iraikitra anatin'ny fonay. Matoky Jehovah Andriamanitra fa tsy tonga fotsiny taminay zany toriteny zany fa misy anao andamina sy hampianatra ary nametraka izany tao anatin'ny fonay ianao tamin'ity androany ity. Any tena marina dia hianatra hanaja izay mba hahatonga anay ahay hanaja anao, ary tsy hanao zavatra hoe angalana sitraka aman'olona fa hitady ny sitraka ao aminao Jehovah Andriamanitra. Misaotra raha io akasitraka ary dia apetraka aminao mba ho tondrahany fanahinao masina izany voizana fafy izany androany, mba hamobe dehibe anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy izay tonga nanatrika teto tamin'ity androany ity. Dia manomboka eto dia olona hianaja ny mpampiasa anay sy ny lehibe anay izay mba hahafahanay mandroso tsara amin'ny fitahiana, satria raha hainay tokoa ny hanaja ny asanay sy ny mpampiasa anay sy ny lehibe anay dia ahita sitraka eo amin'izy ireo zay ka ho maro aminay indray ny ahazo promotion Andriamanitra, maro aminay indray ny ahazo prime isan-karazany noho ny amin'ny fitondran-tena fotsiny, ny amin'ny fanajana fotsiny ny asanay Andriamanitra. Dia mampianatra anay ianao ary ao anatin'izany ambonin'izany rehetra izany Jehovah Andriamanitra ianao dia angatahako aminao dia izay rehetrarehetra izay tokoa Andriamanitra tena mampianarinao ahay ame voninahitra anao bebe kokoa hatrany Jehovah Andriamanitra. Menao tena hoe fahaizana mahay manome voninahitra anao zay Jehovah Andriamanitra. Akasitraka indrindra Jehovah Andriamanitra, dia ny tananao mahery any mikasika ny tsirairay avy izay rehetra nanatrika teto androany. Matoky Jehovah Andriamanitra fa hanovana indray zany fotoam-bavaka androany zany. Dia na ny asanay reto ary dia lasa hafinaritra anay daholo satria hanomboka hisy fiarahamonina mahafinaritra be eo amin'ny mpiara-miasa rehetra, eo amin'ny mpampiasanay sy izay mpiasa, na ny mpampiasanay sy izay mpampiasa Jehovah Andriamanitra. Dia mankasitraka indrindra tompo, kasitraka ary dia raina mandrakizay ny anaranao, dia raina mandrakizay satria lehibe. Dia misaotra anao ny amin'ireto vahoakanao izay tonga nanatrika teto reto androany.
Betsaka nge Jehovahndriamanitra no mba tiana holazaina androany. Ary zany androany dia mivavaka manokana mihitsy ho an'ny tsirairay avy izay tonga manatrika eto Jehovahndriamanitra. Betsaka amin'ny olona tonga eto no manana faniriana amina zavatra izay mety tsy ampy amin'ny fiainany Jehovahndriamanitra. Dia androany izay Jehovahndriamanitra dia mitondram-bavaka ny tsirairay avy. Androany izay Jehovahndriamanitra dia mitondram-bavaka indray ny tsirairay avy. Mba ho tena hoe ho jerenao akaiky indray ny tsirairay avy ny fiainanay. Fa misy olona eto manana zavatra izay mahatery azy Jehovahndriamanitra. Ary zavatra mahatery azy io dia tsy misy afa-tsy ao aminao ihany, ao aminao io, ao aminao ny ahitanany io. Dia nanao Jehovahndriamanitra hitany isy tokantrano isam-batan'olona dia ametraka ao anatin'ny tsirairay avy an'izany hoe fitiavana anao zany. Dia ampianary mahay manao zavatra ho anao any amin'ny mangingina sy any amin'ny takotakona izay mba manginao anay any amin'ny mangingina sy ny takotakona ihany koa Jehovahndriamanitra. Aza velanao mitsokanjo mare ho an'ny lohanay izay raha misy zavatra kely mba ataonay amin'ny olona tsirairay avy Jehovahndriamanitra. Fampianary miaina izay, ampianary manana toe-po sy toe-mpanaraka anao izay. Amen Jehovahndriamanitra. Dia mankasitraka any amin'ny zavatra rehetra. Mijerenao akaiky ny olona rehetra izay mety misy olana. Ao ny mety manana aretina olana ara-pahasalamana. Ao mety misy manana olana ara-bola eto. Mety misy olona manana olana ara-tokantrano eto. Jehovahndriamanitra. Ny angatahako aminao dia hoe jereo akaiky satria tena hoe jereo akaiky Jehovahndriamanitra ny fiainanay. Dia anova fiainana izao fandarana, anova fiainana ny teninao rehetra izay tonga taminay. Satria ho raisinay ampoa tokoa izany teny izany. Voninahitra dia ho anao fa hatramin'izay dia mandrakizay. Matoky ray io, matoky izao mpanomponao izao fa tena hoe ny tsirairay avy aminay reto dia ho tahin'ny tananao izay tsirairay avy ho voninahitra ny anaranao zany Andriamanitra. Mankasitraka indrindra Tompo, mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Lehibe ianao ary lehibe ny fitiavanao ary dia andeha amin'ny fahalehibiazana tahaka izany avokoa ny fiainanay manontolo eo ambany fiahinao eo ambany fitantananao. Raha misy ny torohevitra Andriamanitra dia meo anay foana ahafahanay mandroso. Torohevitra ahafahanay mandroso Jehovahndriamanitra, mandroso ny fanomponanao. Ahatonga anay ho kristianina tsy io maso fotsiny ihany koa fa kristianina hatrany anaty hatramin'ny fitondran-tena ka hatramin'ny fiainanay kely indrindra dia araka ny sitraponao avokoa. Misaotra raha eo. Mankasitraka Andriamanitra. Halleluia. Amen. Dia voisin'ny Satana dia afaritra amin'ny ranonao tsy afaka hitsaingoka anaty litera iray tao anatin'izany toriteny izany ary fa hamoavy zato eny ampony olona tsirairay avy ny teny rehetra izay navavy teto. Halleluia. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena ka andao ampandrotsika navavitsika $100 hivavaka ho an'ny firenena tahiny tompo raha navavy $100 anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia rehetrarehetra dia magnaraka sy mihaino mpivavaka fianobedana ity dia mbola hivarokatsika amin'izao fotoana izao. Ry reny tsara indrindra izay any an-danitra sotra betsaka satria dia mbola tanteraka tamin'ity androany ity ny afatrao. Mbola tongeto ny mpanomponao izay nampitondrana afatra tamin'ny rehetrarehetra Jesosy malalo satria dia aminao rery ihany ahafahany mandray izany afatra izay nampitondranao mpanomponao androany izany Jesosy malalo. Ary amin'izao fotoana izao Tompo malalo izany teny izany Tompo anao any hitantana sy hiaro izany ho latsaka ampony rehetrarehetra mba tsisy hoveren'ala izay tsy misy disoheto izay amin'izany teny izany Jesosy malalo. Mampondroany izay Jesosy tena hoe hanaja ny olona izay mampiasa anay, hanaja ny olona izay amboninay, hanaja ny olona rehetra izay Jesosy malalo satria dia nampianarinao izay tamin'ity androany ity Jesosy malalo. Indrindra Jesosy hanajanao fiamoritra fo fa tena fo ary tsy hitady sitrika avy amin'olona izay fa tena hitady sitrika avy aminao Jesosy malalo. Anao any tena hoe
antanteraka izany amin'ny fony anatanteraka izany anatin'ny fony rehetrarehetra Jehovah malalo mangataka ny fanahinao masina tena hoe andresy lahatra anay ahafahanay anatanteraka izany tsy ingataka sitrika amin'olo izay manoko androany fa aminao rery ihany areto androany Jesosy manatondra ny fotoana izay vavahako amin'ny firenena amin'izany firenenanay izany dia tsy misy miafina aminao ary mangataka ny famelan-keloka sy ny famindrampo avy aminao Jehovah Andriamanitro raha tondra izany firenenay izany dia tsy misy zavatra izay tsy fantatrao amin'izany zavatra izay misy amin'izany firenenay izany eto anatrehanao Jesosy malalo raha hitanisa miloza sy ny zavatra rehetra amin'izany mety tsy ho voatanisa fa ianao ny malala izany eto anatrehanao Jesosy malalo mangataka ny indra fonao hijery manokana izany firenenay izany hitanao Jesosy malalo izany zavatra izay mahazo firenenay izany fahantrana sy ny davitra rehetra miangavo misy amin'izany firenenay izany mangataka eto anatrehanao ny fanahinao masina tena hoe hiasa amin'izany firenenay izany anao any tompo malalo no hanomeo an'izay rehetra sahirana izay rehetra tsisy atao Jesosy malalo anao andresy lahatra izy ireo indrindra mba hivaroka mba hiazakazaka fanompoana anao Jesosy malalo ho an'izay tsy mbola mahafantatra amin'izao fotoana izao mbola variana mitoky amin'ny zavatra izay tsy azahoana ninona mitoky amin'ny zavatra izay tsy mahavita ninona mbola mitoky amin'ny razana mbola mitoky amin'ny sampy maro isan-karazany mangataka eto anatrehanao Jehovah Andriamanitro anao any andresy lahatra izy ireo anao any kasika ny fony izy ireo Jehovah Andriamanitro mba ahafahany hivaroka aminao ary ianao koa tompo malalo hikasika rehetrarehetra izay mitino amin'izany tanindrazana izany fa tsy ho taka ny fiatsaram-bela tsy hitady sitrika avy aman'olona fa tena hoe mba hitady sitrika aminao izy ireo anao any kasika izy ireo anao any tena hoe andresy lahatra izy ireo mba tena hoe hijoro ny fahamarinana fa tsy hitady sitrapon'olona amin'olona fa sitrapon'olona ery ihany no afaka mahatafitany Jehovah Andriamanitro mangataka eto anatrehanao an'izay salama izay nidona ny fahoriana rehetra amin'izany firenena izany mangataka ny indra fonao ao nidona ny fahoriana ao nidona ny zavatra maro isan-karazany anao any Jehovah Andriamanitro no tasy hamafa ny ranomasina izy ireo amin'izany firenena izany dia apetraka eo am-pelantananao izany Madagasikara-nay izany Jehovah Andriamanitro arova ambanin'ny elatra Jehovah anao any hitantana sy hameno banga izay tsy ampy amin'izany firenena izany apetraka eo am-pelantananao izany firenena izany ary izay rehetrarehetra reto Jehovah Andriamanitro raha hisarika izay no hisarika mangataka ny fanahinao masina no mombanay rehetrarehetra mba ahafahanay tena hoe hitsakatrika ny sitraponao hitsakatrika ny zavatra izay tena tianao Jehovah Andriamanitro dia apetraka am-pelantananao izany vakoka izany misaotra fanatrehanao taminay androany ary misaotra koa amin'ny fanahy masina izay nampiteneninao mpanomponao izay nitondra izany teny izany dia raha laza voninahitra misandrata amina vonindrindra Jehovah Andriamanitro dia raha laza ho anao rery ihany misaotra io misaotra fanahy masina aleluia amen Alléluia, misaotra betsaka ny rahabavitsika $100 tanatin'izany vavaka mahafinaritra. Alléluia. Isaorantsika n'Andriamanitra ny fotoana isika androany izay tanteraka soamatsara dia afaka matory aloha amin'izay tsika androany fa tsy dia rava mifandarana androany rehefa mino amin'ny fanatsy lava ireny dia voarainao tsara ka dia raha mbola tsy tonga ny amin'irao lanitra zao dia eo anetoletsika raha-pitso manasa anareo za mizatra ny zareko anatin'ny mur akao dia mba manasa anareo mba hijery izy io tamin'ny arivariva teo izy ny zareko misy hoe ino moa titre misy titre izy teo fa mba manasa anao mba hijeren'ilay vidéo anankiroa izay nizaraiko teo fa mety mahasoa atsika ary zavatra mampitombo fahalalantsika sady mampody ny saintsika ihany koa dia mba jereo anatin'ny murako misy vidéo anankiroa nalefako ariva teo isaorako an'Andriamanitra ny olona mpanome vaovao anahako izay manome an'izany zavatra izany izay tsy ny olona rehetra mahita azy fa tsika eto dia manana za moa dia manapa-kevitra tao tadidinareo tsara nika bloqué foana ny compte amin'ilay mizara zavatra ireny dia tsy nizara intsony nefany tena tokony hafantatra zavatra ny olona dia tapa-kevitra zany hoe zay sanatria bloqué ny compte ka dia hita foana ny vahaolana fa ho zara raiky foana ny zavatra rehetra izay fantatro sy tsapako mba ho atsika rehetrarehetra dia tahiny tompatritsika ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha ohatra no miditra anatin'ny site web anakirareo www.andramokaizo.com mba
rehefa kely hoe le lien zafady an'zay lahy io na nekizy a www.andramokaizo.com afahanao mieno a ny onjam-peo akira teo de mandeha andro aman'alina misy toriteny isaky ny adiny telo miray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina vitsy amin'ny folo maraina mivelonao zao fandaratsika zao de misy lay amiray amin'ny efatra ny fito hariva tahiny tompoantsika rehetra misaotrana hatrenotra ny farany rapitsika de efa mihoatra mbola sy tongany amin'ny lanitra Jesosy a de mahereza daholo a de tahiny Jesosy a rapitsika mihoatra. Halleluia. Amen. Mahereza daholo.